Rahalahinao no andraikitrao. Vavaka sy torohevitra mahasoa, fandaharana arahinao isaky ny amin'ny ora toy izao. Faly manana fiadanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy ho lava resaka angamba fa tonga dia atombokitsika satria efa fantatsika hoe fotoana anatin'ny fioboana izao ahafahantsika midera sy mankalaza an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka, mety hoe misy hira fiderana ihany koa. Dia tsara angamba tsika raha nondrika ny lohantsika dia andohantsika tena hivavaka amin'i Jesosy hoe Jesosy tena taio Madagasikara ao anatin'izao fotoana sarotra izao dia ndoa petsakitsika ampelantanana izany zavatra rehetrarehetra izany dia manasanao ary hiara iompo hivavaka amin'ity vavaka ity tsika dia andaontsika hiondrika. Jesosy mila anao zahay Jesosy androany, mila ny fanahy masina avy aminao Jesosy, hiasa ianao Jesosy androany ary anasitrana ny Madagasikara, anasitrana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izay tratra amin'izao aretina mandoza izao. Jesosy mila ny fanatrehanao Jesosy, mety hoe tsy tanteraka izay, mety hoe nisy antony Jesosy ny zavatra rehetrarehetra, nefa izay androany Jesosy dia tena mangataka ny indra fonao, mangataka ny fitiavanao Jesosy, mamelany elokay Jesosy raha misy tsy fahatanteranay Jesosy, mangataka ny indra fonao izay Jesosy, mangataka ny fitiavanao Jesosy, averenao aminay indray Jesosy ilay fitiavana ngeza be. Vavaka koa izay Jesosy ho an'izao tontolo izao, afao Jesosy, afao amin'ny asany maizina rehetrarehetra, fa izany dia tsy hanana anjara amin'ny fiainanay. Mangataka ny indra fonao izay Jesosy, mangataka ny fanatrehanao ho an-tokantrano tsirairay aby, mangataka ny fanatrehanao ho amin'ny firenena tsirairay aby, fa raha ianao miasa dia tsisy asakana. Mangataka ny fitiavanao izay Jesosy, hifonanay aminao Jesosy, hifonanay aminao raha nisy zavatra tsy nentina nataonay tsy araka ny sitraponao. Mety hoe Jesosy efa hoe nomenao fity zahay nefa dia mbola manao zavatra mihoatra lavitra mampalahelo anao Jesosy. Androany Jesosy atononiko amin'ny anaranao isaky ny varavarana tsirairay aby, ianao anasitrana Jesosy, ianao anasitrana Jesosy, angataka ny indra fonao Jesosy, tianay be ianao Jesosy. Alleluia. Saotra Jesosy. Amen. Ao anatin'izay vavaka izay dia misy hira fiderana anankiray mba tiana iarahantsika. Dia ndao apetsakitsika ampelantanan'Andriamanitra izany hira izany dia manasa anao eno an'ity hira ity dia izay foana ny tiako atsipikely ho an'ny olona tsirairay aby rehefa miheno hira fiderana, aza dia hoe mijery zavatra hoe eny e lôzika be ilay izy hoe ny olona rehefa miheno fiderana dia mety hoe feo an'ilay olona ny nony na ohatr'izany, fa ny tena marina ny tonony dia zavatra tsapanao anatin'ilay tonon-kira, izay ny tena marina. Dia andao atolotra ho anao ty hira fiderana anankiray ity dia tahin' Jesosy daholo dia Jesosy hiasa amin'ny fotoana rehetra izy manomboka izao raha ohatra miankohaka amintsika. Ndao ary. Fanantaina namazo anao
zava-diotsika dia andravamana efa mpandresenao azavarina efa mpandresenao ndao iarihika efa mpandresenao andravany manda misy porofio mivandravandra efa mpandresenao azavarina efa mpandresenao ndao iarihika efa mpandresenao andravany manda misy porofio mivandravandra Madagaskarane akaiky ny fony tsy maraina tsy atoandro ianao de tsarony aza matahotra ry aza manay naretina mandalo tsy maresy ny ray aza varina na miasa saina na mitomany marary ny aina fiainana mandalo veno atao ampijaly tafio ny tompo de miomana efa mpandresenao azavarina efa mpandresenao ndao iarihika efa mpandresenao andravany manda misy porofio mivandravandra efa mpandresenao azavarina efa mpandresenao ndao iarihika efa mpandresenao andravany manda misy porofio mivandravandra anoy ny fiaram-bavaka isika da oary aondreo ny lohanao dia atao fotoany hoe eo anatrehany seza fiandrian'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao raha hivavaka isika raha eo mbola manome voninahitra ny anaranao indray izay amin'izao fotoana izao mbola afaka mitondram-bavaka ny ity Madagaskarana ity ankina feno aminao Andriamanitra ny fiainan'ny firenenay ary ianao no efa naneo zava-mahagaga atao Tomasina atao riana ny fitondranam-bavaka nataon'ireo mpanompon'Andriamanitra maro isan-karazany dia ianao Andriamanitra mbola neo ny herinao ihany koa eto Antananarivo ka ianao Andriamanitra anesy hatramin'ny fakany an'ity aretina sy valina aretina coronavirus ity tsy akasika ny malagasy intsony ary miangavy ianao za Andriamanitra ray tena hiditra ny sehatra anavitra ny malagasy tsirairay avy dia taio Andriamanitra ny malagasy rehetra mpaherezo ihany koa satria betsaka ny matahotra betsaka ny miaina zavatsarotra amin'izao fotoana izao ao ny tsy manambola Andriamanitra ao ny misehatra zavatra maro dia ianao Andriamanitra no andray an-tanana an'izany dia matoky ianao tompony amin'ny fomba fitantananao Madagasikara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona amen. Nous sommes heureux de participer en ce moment pour vous et pour notre Seigneur Jésus-Christ. Nous proclamons la bénédiction de l'Éternel qui ne suive d'aucun chagrin sur notre pays, sur chaque foyer, dans le nom de Jésus. Nous allons vous présenter ce chant qui dit maintenant Seigneur, souffle sur nos pays. Alléluia. Et nous le proclamons avec joie, avec bonheur, avec grâce de notre Seigneur Jésus. Allons-y. Et Jésus, Jésus, tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies.
une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette terre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Oh, maintenant, Seigneur, souffle sur nos vies, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Oh, maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Ô Saint-Esprit, nous demandons que maintenant, Seigneur, souffle, souffle, souffle sur les pays, envahis nos villages. Maintenant, Seigneur, maintenant, Seigneur Jésus, souffle, souffle, fais ton œuvre, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui peut guérir les nations. Oh, oh, oh. Fais tomber la pluie d'en haut, fais tomber la pluie du ciel, ouvre les écluses, Seigneur, fais tomber la pluie, oh, fais tomber la pluie d'en haut, c'est la rosée du ciel que nous voulons, pour notre pays, Seigneur, fais tomber, pluie de bénédiction pour notre pays, fais tomber la pluie de restauration, la pluie de guérison, souffle, 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 oh, ouvre les écluses, maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, oh, le nom de Jésus-Christ. Le seul qui peut bénir, le seul qui peut guérir, le seul qui peut construire, rebâtir la nation. Oh, oh, oh. Soyez bénis, mon pays. Mitiavana tompoko ary ampanajana no iarabananao izay miaino sy mijery ity oronam-peo sy sary ity miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Osiano anarako ary monina sy miasa ary mandranto fianarana eto Amerika ny tenako amin'izao fotoana izao
raisiko tombony ho ihany koa ny zara aminao fotoana vitsy fiankofana sy ten'Andriamanitra foy ho fampaherezana sy ho fampatsiahivana ngamba rany maromarina kokoa dia aritsika ivavaka avy hatrany. Raha io misaotranao zay ny amin'ity fotoana ity mivavaka mba ny teninao izay ambara eto amin'ity toerana ity mba ho tafapakana anatin'ny fony tsirairay avy ary tondraina vaovao indray hoentina manompo anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ten'Andriamanitra foy sy tsotra no zaraina aminao avy ao amin'ny Exodus 20:5 zao ny ten'Andriamanitra hoe amin'ny anaran'i Jesosy aza miankoka eo anatrehany ary aza manompo azy fa izaho Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika dia amin'izay mankahala. Zay ny ten'Andriamanitra voalohany. Ny faharoa dia ao amin'ny Isaia 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe izaho ny Jehovah, izany no anarako ka ny voninahitro tsy omeko ny hafa na ny fiderana ho an'ny sarin-javatra voasikotra. Ireo ten'Andriamanitra anankiroa ireo dia manambara an'Andriamanitra, manambara ny Jehovah amin'ny maha-Andriamanitra azy. Ny amin'ny zavatra izay mitranga tokoa raha lasy anabavy raha aman-dreny izay miaino eto amin'izao tontolo izao, amin'izao fotoana izao dia misy ny aretina coronavirus izay mampiorooro an'izao tontolo izao. Betsaka ny olona milaza fa avy amin'ny fahavalo ny coronavirus mino an'izany avy amin'ny fahavalo ny coronavirus saingy kosa mila tsarotsika zanak'Andriamanitra fa tsy misy zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao raha tsy nahazo alalana avy amin'Andriamanitra. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Joba dia nanambara ny fahavalo hoe ianao ny manisy fiarovana azy ka tsy hahafahanay mikitika azy. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Petera ihany koa voasoratra amin'ny Luka 2:20 hozy Jesosy tamin'ny Petera hoe aroy ny tompo ry Simona indro Satana efa nilofo nitady anareo ho kororoina toy ny vary. Amin'ny teny vahiny izy dia manambara hoe Satana ozy izy tahaka ny hoe efa nangataka alalana tahaka ny tamin'ny andron'ny Joba mba hikororoka ny mpianatra Jesosy tahaka ny vary. Ny tena tiako atongavana dia tsotra hoe tsy misy zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao raha tsy avelan'Andriamanitra mitranga. Ny tena tiako lazaina dia hoe Andriamanitra dia manana fahefana tanteraka mampisy sy mampitsahatra ny zavatra rehetra izay ataony fahavalo saingy kosa nahoana no avelan'Andriamanitra mitranga ny coronavirus izay no tiako atongavana amin'ity androany ity. Tadio tsara hoe eny mbola nalasa mbola nisy ny fifaninanana ara-panatanjahantena manerana amin'izao tontolo izao. Nalaza ny ekipa malagasy sy ny ekipa vazaha isan-karazany rehetra. Betsaka ny zavatra izay andanany saitsika zanak'olombelona tahaka an'izany ny fitadiavam-bola, ny namana mantsakaiza rehetra, ny havana, ny asa mandraharaha, eo ny fialam-boly isan-karazany. Fa amin'izao fotoana izao anefany nitsahatra daholo izany zavatra rehetrarehetra zany. Za mino amin'ny foko rehetra hoe mety ho isan'ny antony anankiray izay mbola tsy matapitra an'ity tsy mikaretina coronavirus ity mety Andriamanitra, ilay Andriamanitra saro-piaro no miantso ny zanany rehetrarehetra mba hiverina amin'ny fitiavana azy indray. Anaran'ny sampy rehetra hoe izaho ny Jehovah Andriamanitra ao izy, izaho ny Jehovah ao izy ary ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Mety efa betsaka ny zavatra izay nisarika ny saitsika ary nisarika ny fotsika anadino an'Andriamanitra ary hatonga ny voninahitra Andriamanitra ho lasa any amin'ny zavatra hafa. Ka faranako sady ity fampaherezana fo ity te hitonanao andao metsika an'Andriamanitra irery ary ny voninahitra andetsika hiverina amin'izay fitiavana voalohany izay indray anome ny voninahitra rehetra n'ilay Andriamanitra saro-piaro izay tsy tia mizara ny voninahiny. Amen. Ty hira anankiray izay hoirako ty dia hira vao noforoniko izy ty mbola tsy mandeha hiran'izao tontolo izao fa ho hitanao kosa izy ao amin'ny YouTube Osea Randria
na ny ao amin'ny page Facebook Hosea's Worship no ahitanao azy afaka fotoana foy eo andala-pikarakarana azy tanteraka izahay amin'izao fotoana izao dia tolotra mpitiavana. Izanunamana pamiaino anao Isive sakais manao izay tianao Misy milanja very azo fijaliana Sa izy rehetra reraky ny akivy Zuvireno miaino si mandeha wiraka Inti ao tompo andeha ao fairao Anao nisitraka Umeko Fanai saina sifu Izao mandewana Itantarao Izaya Lazalazao Zeretra tianao atao Fatrizay de teo foany anao Ny aino sy ny tsinjo ay Namonjy sy nananganay Fa nio tsy misy laiko mio Nyandre nyawampuna Inti ao tumpo ande ao fairao Anao nisitraka Meko anao dau Ni fanai saina sifu Izao Ain'Andriamanitra tompoko. Ry zanak'olona ny rahalahinao, eny ny rahalahinao no andraikitrao. Narahinao teo ny fandaharana ny rahalahinao no andraikitrao.